izy mahazo manao an'izany ko hoanany tsy manao an'izany any e. Halleloia. Mbola faly indray miaraka eto tsika e. Tendrena indray tsika hitondra ny teny andro amin'ny maraina. Amen. Mino fa hiteny amintsika indray Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa miteny a, tsy maintsy misy zavatra mibozy ao, tsy maintsy misy zavatra miova ao. Manana fanantenana amin'izao maraim-baovao zao fa izy nanokatra, izy no tantana, izy miantoka, ary izy no manomana. Zavatra be dehibe zay zao tsy apozintsika mihitsiny fa ataon'Andriamanitra eny an-dalana androany ho azonao hisitrahana sy ho azonao hifaliana. Andriamanitra no mahita an'ilay izy fa ianao tsy mahita an'ilay izy. Zavatra hitanao, zavatra mety nyainanao hatramin'ny androany maraina, fa zavatra voaman'Andriamanitra nefa ompony voasoratra eo amin'ny bokiny a, prévu ho amin'ny androany fa tsy prévu ho maly. Dikan'izay azo fitsikitsika eny amin'ny tarehanao a, miatrika zava-baovao miaraka amin'ny tompondray ianao a, no avozy ny tombonandro ho anao a, matoa ianao velominy a, dia misy fanantenana mifanandrify amin'izay, ary izay fanantenana izay a dia mifandraika amin'ny fiovanao. Andro amin'ny maraina sekoly-piovana, ary vita ny sekoly-piovana dia misy fanovana ny zavatra rehetra eo anoloanao. Ao vafandray ny tananao aza atao fahazarana, ataovy misy fiavaozana ny anaty a, isaory ny fisianao, isaory ny fiainanao andro amin'ny maraina, isaory ny fitantanany ianao, ankasitrao fa isan'ny tonga manatrika an'ity sekoly tenao andro amin'ny maraina, misaory amin'ny fonao manontolo, tsy ilay zavatra takatry ny saina sy ny mahafinaritra ihany, tena voloso mihitsy ny any anatinao any ho zatra mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra eo amin'ny fahaiza mitantana. Aza mijery ny fotoana mandeha, aza mijery ny vokatra tsy mbola tonga, avadio fisaorana mba tsy hanoty ianao miatrika an'io zavatra eo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny fitondranao ny tsara, ny fitantananao ny mahatoky a, ianao eo alohanay ny mampitranga ny zavatra azo antoka fa iantoanao. Misaotra fa tombonandro avy aminao ny mbola ahafahanay manofahofa tany atao fanatrenao andro ao maraina, mihoatra noho ny zavatra mety manahirina tianay ovahana, izahay mbola velona ary mbola sitraka ao andreny teninao, fa zay mandreny teny a dia afaka andray hery ary afaka hisitraka fiainana. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sitsika tehaka mirefitrefitra be, mirefitrefitra be mihitsy no an'ny tompo a, satria tena manantsika manana Jesosy, mahazo toerana vetivety a. Anio manokantsika dia hijery a loha hevitra anankiray a nampitondraina ny lohateny hoe mety io a rehefa mety Jesosy. Teny akaikinao, mety io e avereno, mety io e raha mbola tsy haiko na tsisy retour aty ambony aty ngamba fa lasa verina kely tsara. Teneno izy, mety io e rehefa mety Jesosy hoe. Sokafantsika ny Maty 5. Rehefa avy nitory-teny Jesosy dia nidina avy any tendrombohitra, manomboka andiny voalohany amin'ny anaran'ny tompo a. Ary nidina avy teo tendrombohitra Jesosy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanantona dia nikoaka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety a, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny ampokany niaraka tamin'izay a lay lehilahy. Ary Jesosy taminy tandremo a, mba tsy ilaza amin'olona na dia ray akory azy ianao, fa mandehany amin'ny seho ampisorona ka mitondrany fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona aminareo. Amen. Zavatra namaika an'i Jesosy a, tsy ilay izy ho tantaraina amin'ny olona, satria ny zava-dehibe a, ilay olona concerné tratra le favoazana, ny vahana le olana, raha ny aina tamin'ny falitony hoditra dia ny diovina. Ny zava-dehibe tamin'i Jesosy a, réglé ny problème an'ity lehilahy ity. Fa zao izy a, nisy lalàna efa napetraka izay hoe zay sitrana dia mila maninona, mila mandeha mijoro vavolombelona any am-pisorona. Alleluia. Teto lehilahy ity a dia ny aina fahendrena zay a inoko fa ampatsiahivan'ny tompo antsika androany ihany koa. Rehefa tonga teo anatrehany Jesosy izy dia tsy nametraka hoe zoany a ny ahita an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainany. Tena akaikinao a, Andriamanitra manao zay tiany hoe. Zay no mahatonga antsika mianatra manetry tena hoe a, miankina amin'ny programma an'Andriamanitra hoe. Averiko hoe
mety io le zavatra lalovanao io a mety io rehefa mety Jesosy. Ny zavatra jerevantsika androany dia hoe ahoana zany ny atonga an' Jesosy ho mety zao maraina zao. Amen. Amen. Halleloia. Misy zavatra tiatsika atao dia tiatsika aomby. Zay lo atao hoe ambinina zay ataon'ny asan'ny tananao. Ny tsara indrindra dia ny fiankinanao amin'Andriamanitra mba ho Andriamanitra no manosika ny fahatomombanany zavatra ataonao. Misy karazany zavatra hoentinao amin'Andriamanitra mba ho mety. Dia minao fa tafito anatin'ireo a le zavatra entinao entinatren'Andriamanitra andro maraina. Ao ny manangana, manamboatra zavatra ary tafatsangana somatsara le zavatra. Mila ny fanampian'Andriamanitra ianao anatin'izany. Ataovy amen. Raha anomboka mantsy ny taona dia tsara ianao mba mitsimbona sy mitsinjo ary mijery lavitra, hamaritra mihoatra anao izay mety ho taona lasa nandeha, fa misy zavatra azon'Andriamanitra hatsangana miaraka aminao a amin'ity taona ity. Ataovy amen hoe. Tsy miankina amin'ny échec ny lalovanao fa miankina amin'ny fonao misokatra androany hoe te hiaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy miankina amin'ny expérience anao fa miankina amin'ny fonao misokatra androany maraina fa te hiaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy miankina amina fampitahana ataonao ny fiainao sy ny fiainan'ny hafa hoe ry anina zao hoe fary za ty mboleto. Tsy miankina amin'izay fa miankina amin'ny fisokafan'ny ao anatinao iombona amin'Andriamanitra dia mety io a rehefa mety Jesosy. Oviany Jesosy mety rehefa mety ianao. Ka androany zany a fety mety. Mety io rehefa mety Jesosy ary mety Jesosy rehefa mety ianao. Tena akaikinao mety io zavatra atrehanao io hoe. Tena teneno izy tsy zavatra impossible zany hoe. Anisan'ny fahalavona mahazon'ny olona rehefa miatrika zavatra anankiray dia tsy mety mino, tsy misokatra ho amina nofinofy intsony any anatin'ny fony hoe mbola possible ny zavatra mety ho atrehany. Dia lasa toy ny mionona fa tsy maninona na tsy vahana aza. Nefa Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray dia tonga izy hamahany izay manahirana ary tonga izy hikarakara an'izay tsy vitan'izaniza. Zay foana Andriamanitra. Fa zao anefa tsy tonga dia ataony le izy na dia hitany aza ary tsy tonga dia efainy le izy na dia fantany aza. Eo zany le izy. Misy zavatra mibloke an'Andriamanitra ary zavatra mibloke an'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fahafahantsika miatrika ivelany zavatra andrasany. Ny fahendrena zany dia tsy hoe manao planina fotsiny, resaka an'izay tsika rehefa avy eo. Fa ny fahendrena dia manao planina mifanandrify amin'ny ao am-pon'Andriamanitra. Fa raha vao mifanipaka amin'ny ao am-pon'Andriamanitra io a dia tsy maharisika Andriamanitra hanosika na hanampy anao. Ary tsy mahasoa anao ny sisika mba ho tanteraka le izy a, nefa Andriamanitra tsy miaraka aminao ao amin'ilay planina. Taona tsara ty taona ty amin'ny anaran'i Jesosy. Avereny hoe mety io hoe a rehefa mety Jesosy hoe. Fa Jesosy mety hoe a raha vao mety ianao hoe. Averiko ny zavatra atrehantsika ilantsika ny fanampian'Andriamanitra. Na tsika manao construction, misy zavatra ahorintsika, misy zavatra atsangatsika, misy zavatra amboaritsika, misy zavatra ataotsika. Avereny hoe mila an'Andriamanitra hoe. Misy taona koa tsika manamboatra an'le tany, mamboly, mamafy, manatentsika fa mba ahavokatra. Ozy ny fomba fiteny hoe hodivetiny zay natsakainy, zany hoe mba hisy vokatra le antony voanao ny trano. Fa tsy hoe mivoaka ny trano ianao a tahaka ny idiranao isan-kariva dia tsisy miova mandritry ny taona nefa ianao manantona an'Andriamanitra sy mivavaka. Tsy normal zany. Ary androany marina izay tsy normal zay avadika ho normal, satria misy zavatra ao anatinao tsy normal avadika ao amin'ny sitrapo ho lasa normal mifanandrify amin'ny sitrapo n'Andriamanitra. Ao anatin'io ihany koa dia misy zavatra tadiavinao mety tsy ho hitanao mihitsy raha tsy Andriamanitra ny miditra tsehatra mampahitanao hoe ty le zavatra tadiavinao. Ao anatin'io ihany koa faefatra dia misy zavatra atrehanao dia ioaranao, affrontenao dia surmontenao. Tsy vitako io, tsy mokondoha io, fa fanampian'Andriamanitra. Fa hoana pastera, be dia be ny efa natrehako tamin'ny mokondoha vita ihany e. Fa ianao ve tsy mahita fa reraka mokondohanao nefa avy eo?
satria miala amin'ny anankiray de mipasy amin'ny anankiray ndray de mipasy amin'ny anankiray de ianao mieritreritra hoe rehefa vita ny CEP hoe de tena milamina haika mbola misy BPC ndray vita ndray BPC tena zay vao tena milamintsika haika misy baka ndray asika ve zany ny terminal miala any amin'ny lycée mieritreritra fa izy ny zoky indrindra vao tonga ny akatso izy tonga de izy ny zandry indrindra ndray zany hoe misy foana zany ny dingana mety atsapahanao fa efa lehibe ianao nefa eo amin'le sehatra hitondran'Andriamanitra anao de ianao ndray ny kely indrindra tsy haiko hoe mazava ve zany rehefa sortant ianao sortant na école mahazo diplôme major ianao avy any tonga amin'le fiasana ianao imeza l'expérimenté satria tsy tsara ianao mahazo tsara zany fa mila fantatrao fa le olona teo alohanao mahay zavatra lavitra no ianao atrany tenena kaikinao atrany hoe zany hoe misy zavatra foana zany tsy maintsy atrehantsika ary ny zavatra atrehana nefa de tian'Andriamanitra ioarana ny zavatra tsy atrehana koa nefa de tsy hoe mekely ny zavatra tsy atrehana tsy hoe mekely fa ny zavatra tsy atrehana de mila atrehana ary rehefa atrehanao io miaraka amin'ny tompo de ioaranao io de faly ianao avy eo wow jereo ny zavatra niarahantsika Jesosy fa tam'ty ny zavatra nitrango ty teo ianao tam'ty zavatra niseho ty teo ianao tia ny zavatra sarotra be fa teo ianao mampitombo ny fiombonanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fisindry ny zavatra ireny fahadimy ao anatin'ny zavatra trehana de ny fahitanao olana sy ny fahafahanao mama azy sekoly mpamana olana andro amin'ny maraina mety io rehefa mety Jesosy ary mety Jesosy rehefa mety ianao okzay pastera ary soa am'izay mivetiny ndao ary aka mila zavaina ane hoe reo le izy am'izay tsika mitovy tady dokangatsaka le atrika an'le teny fa reo zavatra be dehibe reo ilanao an'Andriamanitra reo alleloia ary tsy mahasoa ny fisisianao ny voandro vokatra reo ivela ny fiarahanao amin'Andriamanitra zavatra nytenenin Jesosy de zao hoy ny tompo Matthieu 16:26 vakina zavatra pasteur Matthieu 16:26 amin'ny anarana Jesosy fa ina moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy amen 3 Jean 2 3 Jean 2 amin'ny anaran Jesosy ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay anambinana ny fananao ihany amen amen Andriamanitra faly raha mety ny zavatra rehetra momba ny fiainanao Andriamanitra faly raha mety ny zavatra rehetra momba ny fiainanao tsy fahavalo an'izany izy fa ny olana amin'Andriamanitra tsy zay ny lahara-pameana ary tian'Andriamanitra ho tsapana hoe ko fa nahainy sy vitany azy de tsy zay ny mahamaika azy ny mahamaika an'Andriamanitra de nijery ny toetry ny ainao amin'ny teny gasy moa de hoe toe-panahy izy fa le izy tsy ny fanahinao loatra fa ny ainao fa ataoko hoe toe-panahy izy mba ho azonao hoe ny fiainam-panahinao mihitsy no saropady sy sarobidy eo imason'Andriamanitra dikan'izay possible tsy hovan'Andriamanitra mihitsy io olana io raha ohatra ka eo no anavotany ny ainao manao zao am'izay mijery tsy tiako zany tsy tonga eto izara zavatra tianao fa tonga izara fahamarinana tsy tonga Andriamanitra anao ny sitrapontsika fa ho ataony ny sitrapony ety an-tany tahaka ny any an-danitra vitany io fa tsy mahamaika azy ny mahamaika an'Andriamanitra ny fiainam-panahinao tompo sakafo lalam-piainako ny any am-pony Jesosy sakafo aloha fonao amen tompo de milaza fa maniry eo izy mangataka mba ho ambinina mba mety daholo zay ataonareo iaina fahasalamana amin'ny zavatra rehetra ianareo io zavatra rehetra io tafiditra ao daholo ny momba anao ray manontolo
tahaka izay anambinana ny fanahinao midika teny fototra izy de hoe tahaka izay anambinana ny ainao possible zany ny ahitanao karazana fahombiazana eo amin'io manjoanao io fa tsy zay ny tiany Jesosy a hisarika ny fifantohanao ary tsy zay no antom-panehoana ny zanak'Andriamanitra tsy mampaninona afaka hiteny ny olona hoe reniko ve ny zanak'Andriamanitra nefa jereo ary fa tsy nahomby izy tena kaikanao tsy maninona zany oza misy miteny maninona zany fa za terena to tsy maninona tena tsy maninona ka satria Andriamanitra tsy maneho anao amin'ny fahombiazana fa Andriamanitra maneho anao amin'ny fahamasinana ka tsy mampaninona ohatrany tsy mahomby ianao fa masina any amin'ny mandrak'izay mione misy olona ohatrany mahomby be fa tsy masina toy izy Andriamanitra hoe aleoko le tsy mahomby fa masina toy izay le ohatrany mahomby be amin'ny anarako a nefa tsy masina manamasina ny tenanareo anio fa hanao fahagagan Jehova eo anivonareo ny zanak'Andriamanitra tsy aseho amin'ny fahafenoana zavatra ilainy fa ny zanak'Andriamanitra aseho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra miseho amin'ny toetra rehefa miresaka amin'io zanak'Andriamanitra io ianao eny an-dalana sy indrindra ao an-tranony tsy mipiara-miasa zany no mivalideva zanak'Andriamanitra ianao fa mivadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao na raha tsisy daholo zany de miparai-tapo aminao raha tena tsisy daholo zany de misy havana foana eo manodidina eo iny havana iny no amantarina fa niova ianao alleloia Jesosy avy eo ny tena teo amin'ny Matthieu 16 le vakitsika teo ny mamaiky an'Andriamanitra de ny ainao tsy very avy reny hoe aina tsy very hoe Marka 8:36 pasteur azafady Marka 8:36 mety hoe amen amin'ny anaran'i Jesosy fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao azy kanefa very ny ainy amen amen Luc 21:19 Luc 21:19 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo amen Luc 21:19 ataontsika amin'ny teny dika teny fototra izy zao ny teneniny ato in your patience possess you your souls amin'ny alalan'ny faharetana no lasa azonao ny ainao raha miteny zany Jesosy fa sarobidy indrindra de ianao tsy very aloha ny ainao tsy very aloha de zavatra teneniny any koa de zao amin'ny alalan'ny faharetana no atonganao tsy anary ny ainao ny olona tsy maritra zany no mijabaka voilà that's it ny olona tsy manam-paharetana no mijabaka fa iza moa ny tanora mijabaka amin'ny firaisana ranofo meloha mariazy zay tsy maritra fa maninona moa Eva ny tafinina an'le voankazo voarara ny tenen'Andriamanitra fa mbola tsy hoanina aloha zao tsy naritra fa maninona moa le mpiasa-panjakana mangalatra volam-panjakana iny satria tsy maritra izy ny tanan'Andriamanitra anambina sy hita azy ara-potoana andro maraina tian'Andriamanitra anampaharetana ny zanany sany voapaly koa io tsy maharitra io ary eto Jesosy miteny fa raha tianao ho sauvé ny ainao de tsy maintsy mianatra miandry ianao tsy hoe miandry fa gasy tsy zay miandry satria manam-paharetana raha vao miteny eo ianao hoe tena zany tsy manam-paharetana ampitombona 2 taona politeny zay mbola miteny manaraka eo de ampiana 5 raha zay ianao tsy miteny an'izay fa raha zay ianao mianatra miaina an'le izy fotsiny alleloia misy mangofotra be vao tafateny an'izay mihitsy tamin'ny maraina tompony amindra fo aminao zay ne ny antony tonga avantsika tao amin'ny fanatrehany
eto ny vahana sy amboarina zay tsy mety fa raha vao enao ny manery hitanareo am'izay le pression avy amin'le lacune na caractère raha vao tsy ampifaharetana ianao dia Andriamanitra mipresse anao tsy mbola nahita citron ny presse mixeur zay fa reta venao jabaka atao le citron izy tsy maintsy izy foana vao presse Andriamanitra mixeur enao citron tsy afaka ho avadika eo mihitsy ireo ary izy tsy hoe manery ianao fa misy zavatra tia no hita avy ao anatinao napetrany tsy hoe mahasoa an'Andriamanitra fotsiny fa mahasoa anao le zavatra ilainao iny mivoaka ho azy rehefa ainao ny manaiky manetry tena mamoaka n'le napetraka Andriamanitra ao anatinao zay tsy anao tena akaikinao itoetro io tsy anao hoe an'Andriamanitra io fa mahavariana hoe napetrany ao anatinao le izy ho azonao ampiasaina dia misitraka an'le izy ianao mila manam-paharetana isika mandraho zay indray le mandraho tongotrobo sy tsaramaso fa ho ampianariny faharetana ianao satria na tianao hoanina riny dia ohatrany tsisy tsirona ohatrany hoe namitaka anao le nanome recette nefa tafiditra amin'le recette ny hoe farafakely ny tokony hoe adiny telo na adiny efatra ohatra fandrahoana azy dia raha vao tsy maharitra ianao dia lasa toy ny mihinan-kina paoly nefa io ihany le izy samy hafa mihitsy ny fomba hitsenan'ny vavony manga manta sy ny manga masaka Anthony William azitsika angambany tonga dia misy impact any amin'ny fahasalamanao le izy ka le izy tsy misy idiran'le hoe za nonako manina tsy omena tsy hoe tsy omena ianao fa mila manam-paharetana ianao fa ny mampeteny io eo amin'le izy matoy sy masaka tsara miomana fa amin'ity taona ity misy zavatra masaka tsara tian'Andriamanitra ho tazanao mifanandrify amin'ny fahamasahany toetra ao anatinao omeo le fahamasahan'le faharetana omeo mampisento pastera mihitsy zany teny zany faharoa Matthieu 11:27-29 makasika ny aina ohatrany ahoana le hoe ambinina le aina inona le mahatery an'Andriamanitra inona le tian'Andriamanitra ho hita inona le tian'Andriamanitra raisina avy aminy mba ahafahantsika mandray zay mety ho iritsika fa misy zavatra iriny aloha voalohany resantsika teo mba ho vovonjy ny ainao amin'ny alalan'inona faharetana mianatra maharitra zany ianao mianatra miandry mianatra tsy monmonina mianatra mametraka an'Andriamanitra mpandamina amin'ny fiainanao manana fotoana mahamety mihoatra no fotoana mahatery ianao mety androany maraina mety tsy androany maraina fa zatao mahataitra zany zay tsy nataony hatramin'izay afaka atambany amin'ity taona ity zay foana tenenao pasterika zay foanako izy zavatra avy fa zao nefa inona no mahatonga an'Andriamanitra hanambatra an'le izy amin'ity taona ity rehefa atambatra daholo koa ny toetra tsara rehetra eo natrean'Andriamanitra tsy hoe milefitra Andriamanitra rehefa mahita anao ela be eo tsy zay mahatonga an'Andriamanitra midina manotrona anao dia misy toetra hitany ao anatinao fakitsika pasteur azafady amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy makanisa ty amiko ianareo izay ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana ento ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo amen ahita fitsaharana ho an'ny ainareo zay ny dika teny fototra tsy esprit le izy fa ame ny amanao zany tokony ho voavonjy eo aloha zany ny départ zay le resantsika teo aloha tsy mety amin'Andriamanitra zany ny karakara fiainan'olona very tsy maintsy le fahaverezany aloha ny karakarain'Andriamanitra vao le mahakasika amin'ny fiainan'io olona io
satria atao inona mahazo promotion ianao am'ty semaine ity miakatra folo eny ny karabanao loger nourri garantie inona daholo nefa mitsoka ny trompetra tsy mifanena amin'ny tompo ianao tsy zany no mamaky an' jesosy mamaky an' jesosy enoatra ny tsisy volandroany io fa raha mitsoka ny trompetra rariva miononareo hitantsika am'zay zany le ao am-pon'andriamanitra ny ao am-pony tsy hoe faly izy hitanao tsy manana tsy zay fa faly izy raha hitanao voavonjy zay alleloia faharoa tian'andriamanitra ianao hifankahita am'le fitsaharana zay omeny anao ao ariana ny vavaka ametrahanao ny mavesatra sy ny fisasarana hoeo aminy rehefa mivavaka ianao de atakalon'andriamanitra fitsaharana le mavesatra tsara zany dil zany raha pibizina ianao de fantatrao tsara fa tena mahazo be anao anatin'zany tsy matiantoka ianao anatin'zany satria miala mivesatra fitsaharana omenanao zao nefa misy ireo marika nomeny jesosy fa rehefa mianatra toetra aminy ianao vao mifankahita am'le napetrany ao anatinao ny ainao dikan'izay mila mianatra ianao mamoaka ny toetra an'andriamanitra hifankahita am'le fitsaharana efa ao anatinao fa raha vao mitsahatra ny ao anatinao toy izy andriamanitra hoe mety ny amany de andriamanitra miteny hoe mety koa za de tenden'andriamanitra am'zay le zavatra tratrehanao hoe mety am'izay koa io tsy azotsika dinganiny reo ohatrany tsy vita zany paster fa mba tenena izy tonga de ataovy mety hony io efa tonga sady mivaliny zay efa tonga mivaliny tsy mety hony izy tsy maintsy mety hony ianao ka eo ony nareo mianaka matsiary nirandrija le hoe eo ary tsike eo ary tsike de eo de miandry anao eo ny tompo de mety tena hoe toy izy couplet aozy eo amin'ny folakiny eo ary tsike eo ary tsike eo namoa tena zay hoan'andriamanitra misy andriamanitra aza mbola mihika aloha ka omeo aloha io atao inona mihika nefa tsy mitsahatra ohatr'izay feon'ny olona mihika tsy mitsahatra tena kekinao mitsahatra aloha e afaka mihika ianao avy eo fa mitsahatra aloha e paster ty zavatra ty tsy mampitsahatra zay mihitsy nitondrana azy eo amin'ny tompo le tsy mampitsahatra mihitsy noentiny eo amin'ny tompo de mianatra mila connecté antsika amin'ny fahafenoan'ny fanatrehan'andriamanitra satria mifankahita am'le fitsaharantsika fa maninona no mifankahita am'le fitsaharana nefa le zavatra mitranga mbola tsy miva le resahan' jesosy eto tsy hoe azonao mivalim-bavaka de mitsahatra ianao tsy zay fa vitanao ny vavaka de efa mitsahatra ianao na de mbola tsy hitany masonao aza le valiny ampianarin'andriamanitra ianao hifaly miaraka aminy melohany ahitanao maso ny zavatra mety mahatery ianao ho vova mba tsy hoany amin'le vahaolana ny fifalianao fa hoany amin'andriamanitra mpamahaolana ny fifalianao dikan'izay mietsika androany izy de raiko ny anarany mietsika rapitsy izy de raiko ny anarany tsy manao nininina izy androany fa miaraka amiko de raiko ny anarany soteaka mafy tsara ho an'ny tompo ny fisiny sy ny fanatrehany miaraka aminao no tokony mampitsahatra anao fa tsy ny fanaovany nininina ho anao fahatelo Matthieu 26:38 amin'ny anaran' jesosy de hoy izy taminy fahadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty mitoe reto ka miara miarotory amiko amen ozy jesosy fahadiranovana loatra miala elo mitobaka ny aiko misy karazana vesatra alahelo mahatratra ny ainy jesosy teto de ny réactionny ozy izy miara miarotory amiko de rehefa toy izy tsika io de nanino jesosy nandeha ny vavaka izy ny ainao de tsy tokony ao anatina vesatra alahelo ela loatra zany ao anatin'le tian'andriamanitra ivoahanao mba hatonga anao ahay ifaly amin'ny zavatra rehetra melohan'ny idiran'andriamanitra tsehatra mikarakara anao andriamanitra zany ty miaraka amin'ny olona falifaly sy fifalianao an-tanànao fiain'efa ohatr'izao ty hoe de mbola tsy hifaly any reto asy fifalianao
hainao zany e meny tompo anao zany fahendreny zany halleloia ao anatin'ny loatra lefa le mavesabesatra iny ao amin'ny tanàna tsisy vary jirama ny ankizy efa tsy ampianarina satria efa tsy voaloany novambra desambra zavatra famafao be dehibe ny lamba ny ala asa nisy nangalatra ny alina lasa niaraka tamin'ny tady sy le hazo ny fanazan-damba tena aloza le zany e le alika vovo koa vovondray mandeha de efa nisy naka koa azotsika angamba le zavatra eritreretiko mangala lamba ho any de mandiza ohatra zany elily izy e tsy haiko raha zany ny ataonay ao trano aloha fa tsy haiko nareo tonga de nifaly amin'Andriamanitra fotsiny fa tsy miandro hoe ary de tonga son sakosy feny folatsy foisa de iny am'izay nao tena mandisa ega tena tsy miandra an'izany tsika raha niandra an'izany tsika de mety tsy nandiha mihitsy zany hatramin'izay to de volohany le fifanitsy fantatrao fa tsy mampety ny fanatrehan'Andriamanitra te hikarakaranao le vesatra lahelo ao amin'ny ainao io tenenin' Jesosy io misy dika matony lalovany tompo le izy mba hahafahany mampepita ao anatinao fa na ny lalovany le izy a mety ho lalovanao fa tsy hitoeranao voalohany mila voavonjy ny ainao faharoa mila mitsahatra ny ainao fahatelo mila mifaly Jaona 12:27 any amin'ile efa nisy taona efa niresahako izy ity fa miviaverina kely androany Jaona 12:27 ny anaran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 12:27 ankehitriny mangororo ny fanahiko ary eo no olazaiko raha eo fonjeo afaka amin'ity ora ity nefa izao no ny haviko ho amin'ity ora ity amen io le mangororo io ny haiko troublé de renretreny zany tian'Andriamanitra hoentinao eo aminy anapahanao hevitra mba tsy lomanao anatin'le vesatra fa mba ahafahanao miaina mifaly a satria fantatrao ara-pahalalana fa nampananten'Andriamanitra fa miaraka aminao eo aminao sy ao anatinao amen mety io a rehefa mety Jesosy mety Jesosy a rehefa mety ianao amen sokafantsika anie ny mpitoroteny toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy ny saina tatam-poko amalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho ny nofoko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany ary hitana ny fahadalàna mandra-pahitako izay tsara ho amin'ny zanak'olombelona ka tokony ataony aty ambany lanitra amin'ny andro fitsiainany nanao asa lehibe ho ahy aho nanao trano nanao tanim-boaloboka nanao tanimboly sisa aho ka namboly azo fihinam-boa samihafa karazana tao nanao kamory aho andemana ny alabe zanakazo nahazo ankizy lasy ankizy vavy aho sady nanana omby kely ary nanana fananana be aho dia omby sy ondry amanosy mihoatra no izay rehetra talohako teto Jerosalema niary volafotsy sy volamena koa aho ary fanaka tsara fanana mpanjaka sy izay avy tamin'ny tany samihafa ary nahazo pirala sy pirahavavy pirala sy piravavy ao mba amin'ny mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vady sy ndrano-betsaka andininy pasify dia efa nisarandra mihoatra no izay rehetra talohako tao Jerosalema aho ary ny fahendreko anefa dia mbola tatao amiko ihany amen amen ohatrany hoe mahita fiandohan'ny taony zany mamaky an'io teny io misy zavatra mahafinaritra be azo raisina amin'ny fomba nijeron'ny Solomona tamin'ny fahendrena fa fanahiniko mihitsy ny teny hoe aza raisina le farany teo a satria misy taonako izy niteniteny foana halleloia tsy hoe rehefa endry ianao dia afaka miteny izay tianao tsy hoe rehefa manana ny rehetra koa ianao dia marina daholo ny méthode ampiasainao tsy izay le izy zay tenenin' Jesosy sy mahatery an'Andriamanitra ny tokony arahanao fa tsy tokony hosondrina ianao amin'ny zay mety ho endriky ny vokatra ivelany a mirentirenta misarika ny fifantohanao fa zay ho ambarana eo dia marina mamaky baiboly aloha
Alleluia. Fa tsy zay lafin'izay no resantsika androany fa ny fomba ny atrehany a ny zavatra tao an-tsainy amin'ity taon'ity no mba misy zavatra tokony ao an-tsainao zay kosa aloha zany. Alleluia. Mba farafakely mba asio zavatra ao an-tsainao amin'ity taon'ity. Ny antony rehefa tao an-tsain'Andriamanitra ianao dia nyvonjeny. Dikan'izay manomana ny hoaviny zanak'olombelona Andriamanitra hatramin'ny fotoana miodina ny zanak'olombelona. Vao nitranga ny problème dia efa nisaina solution Andriamanitra ary ny tena marina moa le solution efa vonona mialohan'ny niodina ny zanak'olombelona. Manomboka ny taona inona ny saintsainao? Enganieba tonga raha ali Jesosy fa leo an'ity fiainako ty. Tsara zay anorenana ny fiainam-panahinao tsy hanaonao foana. Fa tsy ampy zay ahafahanao miatrika ny rapitso indray raha mbola tsy rarivo Jesosy ny tonga. Misy taontsika ao anatin'ny fampahoriana be no miantso ny tompo mba ho tonga. Nefa tsy mahitsika fa mbola be deaibe koa ny anaty fampahoriana mbola very mbola mila vonjena. Dikan'izay tsy ny mahamaika anao zany ny atongavany. Tena kaikinao aza maiky ny ody aloha matoa nomen'Andriamanitra ty taon'ity dia taona afaka ny ampahitana anao zavatra mbola tsy hitanao. Ty taon'ity afaka hisongadin'Andriamanitra mihoatra noho izay efa nisehony hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. Ty taon'ity afaka ahatsapa zavatra mihoatra ianao ao anatin'ny fiarahanao manokana amin'Andriamanitra. Ty taon'ity zany tsy tokony ao anatinao ny fetra hoe mitovy ohatry ny taona lasa. Tena tsy mitovy. Tena kaikinao tsy mitovy le izy hoe Andriamanitra ny fandrosoana hoe Andriamanitra ny zava-baovao hoe. Tety Solomona ny saina hoy izy te hisotro divay aho izy. Ny dikany hoe divay moa zany dia tsy le divay eritreretiny te hisotro an'le izy fa ranom-boaloboka. Dia ao tena tsy ranom-boaloboka fa divay tena ranom-boaloboka ka mba raiso anie zany tena ranom-boaloboka le izy. Ny antony sary-pian'Andriamanitra mba tsy hisian'ny alcool tafiditra ao anatinao. Ko manina tambotambika eo mety amindray satria rahany. Fa ho an'ny olona te hisotro aloha aleloia. Ny tompo mihitsy naka divay. Ary araka ny henoko 12% mihitsy ny taux d'alcool tamin'le izy. Fa maninona ny terena amin'izay mandresy lahatra ny saina. Ny zavatra efa mpitenen'ny fanamasina eo nareo tsy ho mamy divay. Ka lesiny hoe pastera misotro fa tsy mamy hoe. Ohatrany hoe makeny mpivari tena fa tsy ela be raha ho any an-danitra ianao dia miaino tsara, miaino tsara, miaino tsara. Tandremo fitahan-devoly amin'ny zavatra tsy dikany. Ny rythme efa nitondran'Andriamanitra anao aza vela ilasina hidina. Mahonona tena dia mahonona fo mba contrôle io zavatra io. Samy misaina io le zavatra resahako. Fanamasina dia mamangy anao ka inona le zavatra. Tena kaikinao hainao le izy hoe. Tena izy le zavatra hoe. Samy mandinika. Inona tokony fehezony eo aminao? Misy ao. Misy olona zao resanao zany hoe fehezo io fanaka io tsy problème aminy satria vitany. Fa raha miteny amin'ny olona iny hoe fehezo ny vavanao fa maninona zany le problème fa tsy ary. Misy teneny hoe tandremo maso hoe mahafehy Facebook izy fa tsy mahafehy ny ary indray. Hoe teo amin'ny tompo io. Hoe teo amin'ny tompo io fa manomana ny foditsika eny antsika. Entsika le teny omaly ny olony finoana dia manaiky sy mahafantatra fa maniny eto ambony tany moa tsika. Vahiny sy mpivahiny. Tenenina kaikinao ary nareo ke vazaha hoe alleluia. Vahiniko. Ataoko midika teny avy zany hoe ary nanaiky izy ireo fa vazaha sy mpivazaha eto ambony tany. Raha vao tsy manaiky ianao mpivahiny dia ametraka ny tenanao ho tompo tany.
ary rehefa raikitra ny trompetra dia le fanananao mamatotra ny fonao iny sakana ho amin'ny fodianao any amin'le communion mandrakizay no man'Andriamanitra anao. Manomboka amin'ity taon'ity tsy manana ninninina ianao amin'ny anaranao, an'Andriamanitra avokoa izay ho an-tananao. Fa matoa napetrany eo an-tananao io, azo ampiasaina, azo isitrahana, azo ampitomboana, afaka hoentinao amin'ny fanjakany ary afaka asolona be deaibe, vita ny fampiasana azy tsy anao io fa an Jesosy. Tsy mifikitra amin'io ny fonao. Mandondony Solomon hoe avy le révélation. Ozy Solomon te hisotro ramboloboka dia mahafinaritra be ny toyany. Ny andininy fahatelo izy afa ny njaky andininy fahatelo. Andininy fahatelo. Ozy izy ny saina tatopo ny saina tena kaiky anao mbola tsy niteny izy lasolo mahafinaritra nareo amen. Tena misy prophétie miantisipe be mihitsy. Ny fahendrena dia ny fahafahanao mampiasa araka ny tokony ho izy ny saina izay nomen'Andriamanitra anao. Ny fotoam-panombohana ny tena fotoana ampiasana fisaintsainana. Tsy any ampiatrena problème voanao miketrika ny coco. Le coco doit être utilisé au début. Zay vao manomboka ianao no tokony mampiasa tsara amin'ny fisaintsainanao hoe hoaiza moa za amin'ity taon'ity miaraka amin'ny tompo. Fa efa niteny izy fa raha mety dia mety hony izy dia mety hony io. Dia ianao manao planina oviana ary zany no mety. Omena safidy ianao misy janvier nantoeny février afaka mbola mangatakandro ianao za paster efa mieritreritra alohan'ny mois de mars manam-baovao anao tsy mbola mahafaly vaovao fotsiny aloha le izy. Raha mois de mars ianao mety wow, amin'ny mois de mars Andriamanitra mety. Fa zao janvier sy février taolana mazava ve zany mahitsy zany tsy aloha ve omaly dia efa niova. Ndiko tenena zany hoe ataovy tonga ao anatinao ny etaeta io tompo te ho mety aminao aoka iongotra atao anatiko izay rehetra tsy mety aminao satria reny zany ny tsy mety amiko ianko mba hahafahany zavatra rehetra misosa sy mandeha any amin'le tsara lavitra. Andininy fahaefatra. Rehefa avy ny saina ranom-boaloboka Solomon dia ny saina anao tanim-boaloboka. Misy zavatra tokony planifienao amin'ity taon'ity. Misy zavatra tokony planifienao amin'ity taon'ity. Hitambavaka pastera fa za tena efa henoko efa mandroso ny taona dia tokony efa mba miroso amin'izay mba misy mba misy tovolahy mangataka amin'izay. Ataovy aloha ny lista mariazy. Oui. Dia vao tonga avy any izy to dia asehonao reto dolo ny invité avy amiko. Tsisy présentation akory izay anaranao reto ny lista avy amiko. Tonga dia vonona anao ny sitrapon'Andriamanitra tsy milalao. Tiako tenenina fo ny saina ranom-boaloboka tonga dia ny saina namboatra tany mboaloboka. Satria amin'le tany mboaloboka anao mahafazana vom-boaloboka mba hahafahan'le farany taona misy voaloboka ahafahana maka sy mioty an'le voaloboka hitsakitsahany tongotry ny mpitory filazan-tsara zay tsara endreny tsara n'ireo mpitory dia inde tongotry mihitsy le manindrinindry tsara le avy le nandeha tongotra tsara iny le avy nitory filazan-tsara iny manaporiporitra tsara le voaloboka voaka amin'izay le ranom-boaloboka. Tena kaikinao mila manao planina ianao fa vonona ao amin'ny fitarian'Andriamanitra koa nefa avy ireny faran'izay mila manao planina ianao fa vonona ao amin'ny fitarian'Andriamanitra ihany koa. Dia mino fa hanampy anao ty zavatra ty vetivety.
baiboly dia miteny fa fotoana nisy ny volamena be indrindra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona dia tamin'ny androny Solomona ny anisan'ny tena hoe kirakira volamena faran'izay tena hoe tena tsy takatry ny saintsika androany. Tantara faharoa toko fasivy andihy faharoapolo zafady tompoko. Tantara faharoa toko fasivy andihy faharoapolo dia hoe toy isitsika ilay fahendrena amin'ilay fananganana rehefa avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fisotroan'ny Solomona mpanjaka dia volamena avokoa. Eo vedetika. Ny fisotroan'ny Solomona mpanjaka dia volamena avokoa. Dia jereo fa ny boky mpitoroteny tsy nisy ireo marika mihitsy hoe te hisotro ranom-boaloboka amin'ny kapoaka volamena zany. Tsy any eno tsara fa zay no mahatonga ilay volamena ny tobaka be tany e. Tsy navoaka ny story akory ilay izy. Tsisy nafantatra akory nanana zany izy. Satria ny utilité ny kapoaka tsy ny matériau nanamboarana azy fa izy asiana rano dia hisotroana zay karazan'olona zay ataon'Andriamanitra mitobaka ilay izy. Fa tsy isaky mietsaka kely dia ny kapoaka zany dia volamena. Tsy isaky miresaka dia ny kapoaka zany dia volamena. Zay zany tambola kely nanao kilalao zay hoe kasikasy dia volamena ohatrany hoe te insiste zany ianao hoe manana an'ilay izy. Fa Solomona hoy izy ny baiboly faran'izay nitobaka ny volamena tamin'izany natao toy ny zavatra tsinotsinona. Rehefa tsy mamatitra ny fonao io dia ataon'Andriamanitra mitobaka eo amin'ny fiainanao. Raison andiny fadimy amby folo eo ambony kely eo. Andiny fadimy ambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka. Eo vetivety. Vao tonga ny volamena tsy tonga dia kapoaka namboarana. Tsy tonga dia nify ny solony. Azonao tiako tenena fa ny fanjakan'Andriamanitra aloha no ny fitainy. Tonga dia ampinga volamena ho atao ao amin'ny tempoly sy ny lapa ho voninahitra Andriamanitra. Tena kaikanao manao planiny ianao hoe miomanotariana ianao fa Andriamanitra foana ny voalohany hoe. Andriamanitra zany tsy mety raha vao atao faharoa. Tsy mety. Tsy velona ny fiara raha vao deuxième izy. Tsy maintsy première foana izy. Alléluia. Itotsika amin'ilay mpitoroteny toko faharoa dia andraisantsika fahendrena. Rehefa ny saina ranom-boaloboka izy dia ny saina tanim-boaloboka. Tena kaikanao ranon inona ny saintsainao hoe? Dia tany inona ny saintsainao hoe? Oza misy mitrotry ranom-bola. Tonga dia tanim-bola. Délivrenao aminaran'i Jesosy. Tsy mety zany. Tsy vao manomboka ny taona dia misaina vola. Alléluia. Rehefa ny saina karazana vokatra anankiray Solomona dia ny saina ny fomba hatongavan'izay vokatra izay teo amin'ny fiainany amin'izay asa tokony ho ataony ara-panomanana, ara-pamafazana, ara-pambolena, ny planifieny ilay izy dia nitranga ilay izy. Fa tsy fantatro fahafiry-tsony fa ianao mandray an'ilay izy teo ampanamboarana ilay tanim-boaloboka teo dia nitsiry ny hevitry Solomona. Ka efa samainamboatra teny ka monina ny tanim-boaloboka fotsiny amboarina. Dia misy toy eny eo amin'ilay mpitoroteny toko faharoa teo hoe ary dia lasa nanamboatra sy tanimboly amina hazo fihinam-boa be dia be samihafa. Tenenina akaikinao raha manao planina anankiray hoe maninona raha to dia manao planina folo hoe? Tsy haiko raha azonareo ve zany? Misy zavatra tian'Andriamanitra iarahana aminao amin'ity taona ity. Manomana tsara ny fanombohana ny taona. Farity tsara ny zavatra tianao iarahana amin'Andriamanitra sy indrindra mangata tsara mibitsika avy amin'Andriamanitra ny amin'izay tian'Andriamanitra iarahana aminao amin'ity taona ity. Amen.
tantara faharoa toko faharoa andiny fasivy fa maninona aloha izy ny lasa nety satria tsy ny saina ny tenany rery Solomona teo am-pananganana vakina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy arindro omeko vary tritrika volafotsy voafotsy sy vary ordia roa alina kora ary avy ary divay stylule roa alina pata avy amin'ny vahoakanao mpikapahazo. Amen. Io resaka io dia négociation nataon'i Solomona rehefa hanangana ny tempoly satria misy compétence tsy nanana ny zanak'Israely fa nanana ny Sidonianina. Dia zao ny fahafahanzarenao le négociation dia ny fanakalozana hazo anamboarana tempoly atakalo divay hainy zanak'Israely atao. Zareo tsara hoe tsy nijanona fotsiny teo amin'ny zavatra tiany hosotroana le izy fa nisy fiatraikany tamin'ny firenena. Ty taony ty afaka misaina firenena ianao. Tsy voatery hoe milatsaka fa afaka misaina ozy misaina ianao dia mitondra ny anjara brikinao avy amin'ny vision ao anatin'ny fonao fa ny zavatra ataonao dia misy fiatraikany amin'ny mpiray tanindrazana sy mpiray firenena aminao. Aso tehaka mafy tsara ao an'ny tompo hoe farany mpanjaka voalohany toko fahadimy ny andiny fahadimy mpanjaka voalohany toko fahadimy andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Joda sy ny Israely nandro fahizay tamin'ny andro Solomona rehetra samy teny ambany voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany tanaka hatrany Bersheba. Tonga dia nampitainy Solomona ho lasa fomba fiasa ampahomby ny isa-tokantrano le ny saintsaininy sy nataony amin'ny mahampanjaka azy. Tena kaikinao misaina firenena ianao hoe misaina ny maro ianao hoe toko faefatra ny faharoapolo azafady toko amarana anazy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Joda sy ny Israely dia maro tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny amarony sady mihinana sy misotro ary mifaly. Amen. Fa maninona Andriamanitra nanoana ny Solomona satria fahendren'i Solomona lasa lavitra be mihitsy. Ohatra voaloboka ny saintsainy tonga dia misy zavatra be dehibe tonga ao anatin'ny fony. Papay, kaki, pomme, paiso, poire melon. Amin'ity taona ity ianao mety misaina hoe ao anatin'ny fruit de l'esprit anankisivy hifantoka amin'ny patience. Kopy ianao ve raha samy planifie any to dia planifie ho isivy mba hivoaka amin'ity taona ity eo amin'ny fiainanao. Fa raha planifienao zany miaraka amin'ny fanampifana masina olona faran'izay tsara sy mahafinaritra ianao aneo ny endry Kristy any amin'izay alehanao sy any amin'izay misy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena kaikinao mety io hoe rehefa mety Jesosy hoe ary mety Jesosy hoe rehefa mety ianao hoe manasanao hitsangana dia hanao fahafantarany amin'ny fahafahantsika indray nandresy nandray ny teny tamin'ity anio ity ome voninahitra Andriamanitra dia misaora azy resao ny tompo avy amin'izay renao avy amin'izay mety hokasika renao ny anatin'ny fonao sy ny fanahinao any voarainao ny zavatra tian'Andriamanitra fa ny mamaika azy tsy le izy mety fa le Andriamanitra mety aloha ary ny tonga n'Andriamanitra ho mety dia ianao mihitsy aloha mety. Misy zavatra be dehibe tian'Andriamanitra amboarina ny ainao aloha tsy very avy amin'ny zavatra mitranga sy tsy mitranga, ny ainao tsy very avy amin'ny zavatra tsy misy sy misy fa ny ainao voavonjy satria manam-paharetana ianao amin'ny zavatra rehetra. Ny ainao ihany koa dia tian'Andriamanitra hiaina sy hifankahita amin'ilay fitsaharana. Tian'Andriamanitra ianao hitsahatra any amin'izay rehetra alehanao any satria manan'Andriamanitra miaraka aminao. Ary le fahatelo tsy tian'Andriamanitra ho vesarana lahelo ela loatra ianao fa tiany tompo ianao amoaka fifaliana avy ao anatin'ny ainao miatrika an'ity taona ity izay taona tsara tsy mbola hita amin'ny masonao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoana andro maraina omenao ny teny, azavainao ny teny, omenao ny fahamarinana, manafaka anay ny fahamarinana. Mankasitraka sy misaotra anao zay fa tena maika izay, maika te ahita ny zavatra rehetra mety fa androany nampatsiahivinao fa miankina amin'ny fetezany any anatinay ampifanandrify ny ainay ho hifanaraka amin'ilay programanao aloha rehefa mety ny ainay rehefa mety ny ainay mifanaraka amin'ny sitraponao dia mijoro ianao miteny tahaka an'io Maty toko fahavalo tamin'ilay boka hoe mety mahadiova ianao.
tsaroviny tsiraray avy zay manatrika eto androany maraina misaotra ny amin'ny fahendrena zay navoakanao tahaka izay nanana Solomona fa Solomona nanomboka ny taona misaina te hisotro ranom-boaloboka ary nanomboka nanao planina sy fiheverana nanomana izy an'le taona mba hisy tanim-boaloboka afaka iotazana sy ankanan'le voaloboka zay ny ireny rehetra zanako tsiraray avy zay tonga eto androany maraina eto zavela ho badenina be fotsiny miatrika an'izao fiandohan'ny volana zao ninninona zavatra mety mafy sy manjo entina eto anatrehanao zany satria fantatra fa hainao atao ny manokatra lalana ny manamaivana ny mamany manahirana ny mampisy fitsarana sy fiadanam-po any anatin'ny tsiraray avy apio tompo ny zanakao ahita lavitra ahita an'izay hitanao ary ahafantatra ny anatin'ny fonony ny zavatra tianao atao amin'ity taona ity mba anomboka tsara ary ametraka an'izany fanomanana zany mety ao amin'ny fisaintsaina ara-planina fa indrindraindrindra rehefa hiatrika amin'ny fifadikanana manomboka amin'ny zoma dia iombona sy afaka iray tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta aoka amin'ny planina ataon'ny tsiraray avy tsy ho planina eo amin'ny ankonany fotsiny fa ho planina mety izy fiatraikatra any amin'ny firenena hatramin'ireo mpiray tanindrazana ary afaka hisitrahan'ny olona manodidina fa zanany sitrakao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta mivavaka izay ray satria amin'ny anaran'i Jesosy misy manahirana tsaroviny zanakao zay tonga eto androany maraina aza vela avesatra izy aleto aoka tompo hanapatsapahana izy fa ny fanena sy ny aona taminao mba sokafo le lalam-piainana andrasana eo amin'le mba zavatra mety ho anankiray mety anankiroa tsy haiko zay mety ho isina anatin'ny fony fa mba miangavy re zay Jesosy raha mba mety karakarao ny zanakao androany maraina amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tiaka mafitsika ao an-tompo mahazo toerana vetivety mahazo toerana dia anao fanaritsika ho fifaliantsika miaraka amin'i Jesosy sekoly tokantrano rapitso ary mino fa sitraky ny tompo dia pasteur Rodolphe no mitondra ny teny amin'ny zoma ho avy zao alleluia manasantsika mpitiavana trany anatrika amin'ny fotoana rehetra misy eto anivon'ny asa fanompoantsika na fotoana fahantsika mianatra momba an'Andriamanitra mianatra manao pratika na toetra mianatra manaiky itsina satria tsy hoe manomana ny taona fotsiny tsika fa manomana ny mandrakizay amen zadino le zavatra nytenen'i Jesosy faly izy raha ambinina salama amin'ny zavatra rehetra ianao tena mety izay ataonao fa zao nefa mila voavonjy aloha ny ainao dia anisan'ny zavatra nytenen'i Jesosy momba ny famonjena ny aina dinao izy zay manam-paharetana no ahazo ny ainy tena akaikinao mila maharitra kely ianao tenena izy mila maharitra kely fotsiny ianao tsy ela be le izy amen hitahantsika ny tompo anatin'izany manasanao hitsangana ary dia andray nitsodrano ianao zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa mety tsara ny fiainam-panahinao tomombona sy tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fiainana ny teny amin'ny communion amin'ny tompo amin'ny famoahana ny toetrany ary tsofina ranao anatin'izany ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao na fahasalamana ny fiainatokantrano ny asa fandraharana ny fitaizana ny ankizy ny fianarany ankizy zay mety tsy voatonona eto dia tonona anaran'i Jesosy miangavo avao miaraha amin'Andriamanitra manaova planina mijoreo anatrehany fa mety io tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ity maraim-baovao ity fa mety io zavatra lalovanao io misy zavatra tokony hiverenanao kely zay fotsiny mety hoe resaka fikarakana taratasy na birao hiverenao amin'izay fa mety amin'izay eo anaran'i Jesosy ny toetra ratsy kosa tena tsy hiverenana mihitsy na dia ohatran'ny kodiny aza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny tompo hitahiry ampatanjaka anao ho karazan'olona ianao tsy miverina amin'izay nalohanao tahaka ny amboa fa ho karazan'olona ianao hiala amin'ny ratsy mba ho ankasitrahan'Andriamanitra sy ho fantatr'Andriamanitra mahita ny fandresenao miariary maneho ny voninahitr'Andriamanitra tsara ty journée ty journée béni ho anao ty journée ty andre vavolombelona tsara avy any aminao zay ambara-patonga ny zoma fa hiasa Andriamanitra avy amin'ny fahatongavanao nanetry tena tonga eto amin'ny fanatrehany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mivay io problème io amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo no fahasoavana fa